Mirabatsika miraba ny mpiray-tanindrazana tsy ankanavaka zay manaraka ndresadresaka izao. Saika tsy hanao an'izao fitafatafana mivantana zao ny tena koa kanefa malahelo mahatsapa marary fa mpiray-tanindrazana vaoaka malagasy ary tompona andraikitra ihany koa matoa misy olo vava ny vaoaka malagasy amreny zavatra nandalo tamin'omaly reny nandritra nyreny sommet izay natao tamintsika taty reny tongotra vakivaky zany sady marary no mamenatra no nisy fa fambaraka ho an'ny filoham-pirenena ho mazava ho azy ho an'ny vaoaka malagasy tsy vaky volo ireny zavatra ireny. Zavatra roa no ifampiresantsika eto ary tsy ohatra an'izay fa fambaraka hoy aho ary angambany na nijamba na iratra no maly na ny marenina lasa naheno na ny mona lasa nahainteny amreny zavatra nandalo makasika ny intervention zay nataon'ny filoha frantsay sy ny intervention zay nataony filoham-pirenena malagasy. Resaiko zay zavatra izay satria tena mibaribary fa tena tsy misy dikany tsy misy fotony zay ngambany no ilazana ny vaoaka malagasy araky ny fitenenana manao hoe valalany alika na tsika tompony tsy tia azy. Ahoana moa no ahafahantsika mieritreritra fa tsika rehetrarehetra zao ny manantsaina ny mahalala fa hoe sambatra isika vaoaka malagasy ao anatin'ny fantrana. Zao fantrana iainantsika zao ve de fahasambarana azo isaintsaina zany zavatra izany sa hoe bon miteny fotsiny izy mieritreritra hoe miteny frantsay de eritreretiny fa tsy hoain'ireo malagasy reo satria ny ankabetsahany dia bado tsy nianatra de afaka milaza zay zavatra lazaiko ao miteny tsy fantatra fa tsisy alalan'izany. Ka zay zavatra zay zany nahatonga ahy hoe tena hoe na ny zavatra ho lazain'ny filoham-pirenena ana tsy hainy tsy lalany akory na mahalala izy fa tsy tia lala fa faly nisehoseho maneran-tany fotsiny hoe sambatra ny vaoaka malagasy. Fantanona ray fotsiny no apetrako aminao Andriamatoa Filoha hoe inona ny antony nahatonga nareo mianakavy nanary ny zoam-pirenena malagasy. Fantanao tsara fa tsy mandroso Madagasikara, fantanao tsara fa tsy misy hoaviny ny firenena malagasy zay no antony nanarinao ny zoam-pirenenanao. Mazava ny teny zao nolazainao fa hoe no ny hoavin-janako no nahatonga ahy naka zoam-pirenena frantsay. Fanontaniana daladala sady mendrika vazivazy no apetrako eto. Inona no nanaka ananao tsy nangataka fa averina ho departemanta na angatahina ho departemanta frantsay ny firenena malagasy Madagasikara zany. Mba samy anana no aviny tsara ny vaoaka malagasy hanana fianarana maimaim-poana vatsim-pianarana ho azon'ireo mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony, ahazo fitsaboana maimaim-poana, ahazo asa maimaim-poana, iaina ao anatin'ny fanajana ny lalàna sy ny zon'olombelona mitovy amin'ny firenena zay nakana zoam-pirenena ao. Matona rianao ny zoam-pirenenao fantanao mahafantatra anao fa tsy aliany ny firenena malagasy ary ny profoinao ny maly zany Andriamatoa Filoha. Reny fanambanibanina nataon'ny filohantsika reny zany azagaga nareo raha ohatra ka ny filoha frantsay milaza fa hoe ity nosy ity zany ireo nosy manodidina dia ho tantantsika miaraka na iveriny tsy vitatsika mitantana an'io nosy io samirery na iveriny ihany koa raha ohatra ka omeny fa ifanafeno isika hitantana an'io nosy io dia ho amiditsika any amin'ny firenena zay mety ho fahavalony satria manakarena Madagasikara.
fa ireny fanambanina sy tenina voakany filoha frantsay ireny tsy vaovao. Efa nisy ny fifanakalozana, fampiresahana tam 2019 2020 alohan'ny 26 juin izy nambaran'ny filoham-pirenena antsika iverina amintsika nosy tsisy zavatra vaovao tsy azotsika nositsika, zany hoe efa nisy komite natsangana teo aiza io komite io ary inona ny zavatra vitandreo dia mazava ho azy fa fandaniam-potoana fandanena lera io resaka fananganana komite mixte io, zany hoe efa anya zay adihevitra izay fa ho very anjambany io nositsika io. Zaho aloha raha ny hevitrako manokany dia zao tsotra, tsy maika amintsika alohan'ny fahazahoana nosy io reo nosy manodidinareo raha am'izao raha izao fitondrana am'joro izao, satria fantako fo avidiny io ireo zay rehetrarehetra ato amintsika ne ireo afananatsika rehetrarehetra ato anatiny ane avidindreo am'izao fotoana zay fampiresahantsika ka manahy raha ohatra ka azotsika am'izao fitondrana izao mazava ho azy tsy maintsy ho avidindreo. Raha avidindreo amin'ny Lafrantsa moa izy zay koa zavatra hafa zay, fa inoa koa zay azahoandreo vola de fa afandro mivarotra an'io. Tsisy zavatra azo atao am'izao raha mbola fitondrana zao ary tsisy zavatra azotsika antenaina. Vita iny fandraisana niny sommet zay natao tamitsika taty reny fa amiko tsisy zavatra miovy eo fa ohatran'ny fanao andavanandro fotsiny. Hoe anjara Madagasikara moa nandray an'iny sommet iny de izy iny nahitantsika tombony any izy satria lasa madio Tananarivo vita ny lalana rehetrarehetra ao Tananarivo antenay koa ho tohizandreo zay fomba fiasa zay fa ny zavatra mampalahelo hoe ao anatin'ny fiatsaram-bela tsy tanteraka no ifampitondrana eto amin'ny tany sy ny firenena, satria reo vahiny reo no mahatonga anao manao zavatra tsara amin'ny firenenao fa tsy nony ireo voaka malagasy. Mazava ho azy fa tsisy irarahianao zany voaka malagasy zany tsisy fijerevanao ny androaniny ary ny apitsony zany voaka malagasy zany. Zay zany io zavatra tiako ampitaina amintsika, tsy ho alavaiko ny resaka fa henatra tsy roa amantany no loavitsika voaka malagasy. Na ny fanjakana komoriana aza na vita nangataka ampabe maso, ny taky ampabe maso ny fiverenany nosindreo mayoty zany. Nefa raha ohatra ka mba kinga koa ny filoham-pirenena antsika mba nitaky an'io mayoty satria betsaka ny gasy mipetraka ao ary inoa koa fa maro moatra ny Maoré ny gasy mipetraka amin'ny nosy io fa nony zay atsika fa tsy resaka an'izay fa passé zay. Fa henatra ho antsika indrindra ihany koa ny foloalinday malagasy koa tonga eto aminao vely firenena anankiray de mibodiny taninao de tsisy fifampiresahana mazava fa de fifamendrofendrona no hita. Tsisy hoe haverina aminareo amin'ny fotoana mampety azy fa ho tantanitsika miaraka. Anga misy fanana amin'ny frantsay ka tantanitsika miaraka io ange efa fananatsika aki io efa nisy résolution mahakasika an'io fa tsy hoe zavatra mbola iadivana efa lalàna resa-pirenena no mametraka ho an'ny malagasy izy io fa nohony zay firenena tody Madagasikara, firenena malemy Madagasikara tsy vitany mahantra ihany fa malemy ara-tafika ara-piadina ihany koa. Zay no tokony atonga saina ny tsirairay eto hoe itia monde iainantsika ty de monde feno fiatsaram-belatsy. Tsisy olona mifankatia zany eto, tsisy firenena mifankatia zany fa ny firenena tsirairay de samby mitia ny firenena zay misy azy. Tsy possible zany frantsay ho tia malagasy zany fa tsy maintsy malagasy any ho tia ny ty Madagasikara ty. Ka noho izany ialana ao anatin'ny ty fantrana ty ny tanjona voalohany. Mazava teny Macron igny ary tsy tena teny feno famarinana igny hoe 80% nareo ne ka mahantra mifono zavatra be dehibe iny hoe mahantra nareo tsy afaka mitantana ny fanananareo reo arenanareo reo fa tantaninay. Mahantra nareo tsy afaka iady aminay, tsy afaka ifandona aminay, metimety aminareo mangina, metimety aminareo mipetraka de ndao nareo mivavaka tsaranasa foana ataovinareo sanandro fa tsy ho azonareo io nosy. Nitaky fahatongavan-tsaina ny tsirairay zay
ny praitanindrazana tsy ankanavaka indrindra fa ny folo alinday malagasy zay efa very ny fatokisany vahoaka malagasy azy raha tokony ho izy ny démonstration de force no ataotsika mipetraka am'ireny nositsika reny ametrahana tafika malagasy reny ametrahana praitanindrazana malagasy reny afatsika mitaky azy amin'ny fomba fenoa fahendrena sy fasahina fa tsy vitatsika zany hanika manahirana nareo mpitandro filaminana ny folo alindaya dia hanery ny praitanindrazana aminareo hamoritra ny praitanindrazana aminareo jireonareo am'izay nefa le fahafahambaraka ho antsika malagasy rehetra voalohany ianareo na fahabaraka alohanay satria ny fanjakana frantsay miteny hoe anareo malemy ianareo tsy maresy anay ianareo tsy matanjaka fa mbola mahantra anareo satria mbola miandry fanampiana avy any amindreo na fampitovana zany na arabola tokony mahatonga saina zay amerenana ny fitiavatandrazana fa zavatra ohatran'ireny de miendrika fanambanimbanina ny praitanindrazana rehetrarehetra tsy ankanavaka zay no mampilaza eto fa filofiloam-pirenenantsika sady tsy menatra amin'ny vetatenany izy manala baraka tena manala baraka antsika praitanindrazana rehetrarehetra masamy laza izy fa hoe sambatra atsika na de ao anatin'ny aizina na de ao anatin'ny fahantrana tsy fantako na adalana tsy fantako na hoe fanambanimbanina fanjaratsika tsirairay mieritreritra an'izay hoe ahoana zany fahasambarana ao anatin'ny fahantrana zany na fahantrana ao anatin'ny fahasambarana izany aizany misy atsika tena sambatra marina ve tsika sa atao kilala ohatran'ireny ny olona koa rehefa mahay miteny isan'andro rehefa mieritreritra ny tenany mahay mandainga dia farany izy ihany no alainy tenany baraka maneran-tany tany amin'ny TV5 Monde izy nanao an'izay intervention zay iarahantsika nahita fa niteniteny foana izy nandritran'izay fivahinana ny tao anatin'ny station TV5 Monde zay tamin'ny omaly zay moa zany ny resaka tiako ampitaina amintsika voaka malagasy rehetrarehetra samiatsika maka lesona ovay ny fomba fisainanao ny mampitabatabana isan'andro eto de ny tombotsoa atsika rehetrarehetra fa ny olona tsy ahy antsika olona tsy tsinjo atsika ahoana moa no ametrahantsika fitokisana aminy za miteny foana io filoam-pirenenantsika io tsy tsinjo atsika zany io efa nariany ny zo-pirenena mamalagasy azy miasa ho an'ny tenany sy ho an'ny fianakaviany sy ireo namany sy raidonakafo aminy no ipetrahany amin'ny fitondrana io fa rapitsorapitso rehefa tonga ny tsy mety miala izy mianakavy ary tsy iverina eto intsony tsy sainy io raha miarina ty firenena ty tsy sainy iverina amin'ty firenenantsika ty matoa izy manao variboba ny fananantsika reo tsy ho namantsika eto ka aoka lahy mitandrema atsika mijoroa atsika fa ny hoavitsika sy ny taranaka mamparatsika potehindreo am'izao zay fotsiny no afatra ambarako androany hanamafy an'izay hoe fa zavatra nandalo rehetrarehetra reny de iny résultat zany hoe nositsika io zany tsy ho azotsika moramora fa amin'ny alalan'ny fitakina amin'ny alalan'ny ady zay rehefa tsy mahantra anareo zay dikany teny Macron rehefa tsy mahantra anareo takionareo nosinareo efa manana ny poids tsika am'izay fa tsika am'izao tsy manana poids tsisy zavatra ilan'olona tsika satria mahantra fa deranovana mangataka eto tsy aroa zany no fiveloman'ny firenentsika tsy manan-kambo vahoaka tsy manan-kambo mpitondra tsy manan-kambo zany no misy amintsika eto ka rehefa tsika tsy manan-kambo zany de adalain'olona ohatran'ireny de mbola misy mitehaka ihany zay angamba nefa mety zay angamba no azoko resahina fa raha ny atezera koa de mihoatran'izao ny zavatra tokony olazay koa fa tena tsizy zavatra nataon'ny filohantsika ary ny fanginany manam-pahaizana rehetrarehetra manam-pahalalana manam-panahy amin'ty firenena ty efa akivy tsy andry rajoelina mihitsy no dictateur fa ny hadalantsika maro tratra be manaiky tsika rehetra zay io zavatra misy tsy andry mihitsy ny dictateur tsy dictature no iainantsika eto Madagasikara fa ny hadalana efa mahazo atsika mianakavy zay mifoa vitsy anisa ary mbola esona koa
fa isika rehetra miravoravi-tanana ka tonga avasaina atsika reny zavatra hitatsika reny résultat hitatsika inona koa no antenainao zay ngambany fa misaotra atsika jiaby